politika sosialy fiainam-pirenena toe-karena zava-misy izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Ny olana lehibe eto aloha voalohany dia ny olombelona. Ny be ny tanàna tompoko dia manao izay mahasoa ny olona aloha vonendrika ny tanàna. Tsy hanao sinema aho fa olona tena hiasa aho fanasoavana ny mponin'Antananarivo sy Antananarivo renivohitra. Hoy Tahina Razafinjoelina nandritra ny fandaharana manokana ny faran'ny herinandro teo. Asa azo tanterahana avy amin'ny alalan'ny vinan'ny antoko. Ny raha nandrafitra tamin'ireo mpiara-miasa sy ireo mpiara-dia no ampiarina ary tsy nofinofy fa zavatra azo tanterahana tsara no ataontsika eto hoy izy. Ny fomba mahana olana dia tsy misy afa-tsy zavatra tokana ny olana. Mahavoantsika hatramin'izay rehefa manao fifidianana dia tsy mba mijery akory azo tanterahina sa tsy. Aza adino fa raha ho kandida be ny tanàna ny tenako, ny asana be ny tanàna tompoko dia asana mpanatanteraka. Asana mpanatanteraka, inona ny dikan'izany? Tsy maintsy manana traikefa amin'ny fitantanana rehefa manao be ny tanàna. Ary ny dikan'izany manana traikefa amin'ny fitantanana izany dia manana viana azo tanterahina. Tena zava-dehibe ny fanabeazana, anampy anio ny fitsinjaram-pahefana, ny mangarahara ny fitantanam-bola ary ny nomerika. Manampy betsaka amin'ny fanafainganana ireo asa sy ny ady mikolikoly izany. Zavatra efa natao no hozarainy fa tsy hisy ampanantena nofinofi izany eto hoy Tahina Razafinjoelina. Be ny tanàna ny asa ny tenako ary eto dia hiteny aminareo efa nandinika ny zava-misy eo anivon'ny komina. Aoka tsy famitaka isika hoy izy. Asa ihany no mampandroso ary tsy maintsy mahay miara-miasa amin'ireo ministera izay be ny tanàna hitantana ny renivohitra. Misy fomba fisainana tsy maintsy hovaintsika raha te handroso isika hoy Tahina Razafinjoelina. Tsy olona fa hevitra, tsy manompo olona fa miara-miasa amina hevitra sy tetikasa mampandroso. Inona ny tanjona? Ny tanjona dia voafetra any anatin'ny vinam-piarahamonina izay efa napetraky ny antoko hatramin'ny taona 14. Tsy napetraka olona ny tanjona. Vinany arahana ary azo lazaina fa efa nipetraka nandritra ny taona maro izay niainga amin'ny fanabeazana, fitsinjaram-pahefana ary ny Madagasikara nomerika. Ny tanjona izany dia hampandroso Antananarivo ao anatin'izay vina telo lehibe izay. Izany hoe ny fitondrana ankehitriny dia tsy mahay mamina vina ary raha ataoko amin'ny teny frantsay hoe tsy manana prospective zany rehefa manao fitantanan-draharaha fa le androany fotsiny. Dia mila mitandrina antsika satria le mahafalifaly ny olona fotsiny. Dia ny zavatra iainan'ny jirama amin'izao fotoana izao dia marika izay ilay tsy fahaiza-mitantana sy kisendrasendra amin'ny fanaovan-draharaha. Io anie lazaina fa hoe amin'ny heritaona mety mivoavano olana satria misy groupe ho avy sy ny rehetrarehetra fa nga zany tsy azo nomanina meloa. Lazaina fa hoe andekaleka tsisy rano dia izay mahatonga ny jiro fa nga vo androany andekaleka ny ritra no manana olana amin'io. Ary magaga anazy tsy nisy fepetra voandraisina mihitsy mikasika an'izany fa izay tale generaly ny jirama ny enjena azy dia davina ho gadraina fa nga tsisy minisitra tompona andraikitra tao. Ataoko ny taratasy rehefa andovola, rehefa misy vola fandaovam-bola ny jirama miakatra any amin'ny présidence dia ny présidence manome topo hoe azo pehina sa tsy azo pehina. Fa mihinana tsisy nigadra tany, tsy rano zaraina dia davin'ny olona fa rano tonga ny tokantranony. Tsy jiro zarazaraina dia davin'ny olona fa jiro ahafahany miasa, ahafahany velona. Ary tsy afaka izay dia zaho hijoro amin'izany tsy maintsy ataontsika ary tsy maintsy averintsika amin'ny laoniny ny zavatra tsy manjary teto ary ny zavatra tsy voara-maso teto sy ny fanararaotana rehetra teto raha titsika tena hiova mariny Madagasikara. Azo atao tsara ny miara-miasa amina olona manana viana ary afaka mitondra viana ho fampandrosoana maritra ho an'ny tanàna Antananarivo hoy Ajo Andriananarivelo androany teny Akerana. Isan'izany ny kandidata Tahina Razafinjoelina izay afaka hitondra ny viana ho fampandrosoana ny tanàna amin'ny alalan'ny asa maritra ho an'Antananarivo izay nampafantarina nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety ny faran'ny herinandro teo. Eo ihany koa ny fananana lalan-tsaina mitovy amin'ny voizon'ny antoko malagasy miara-miainga. Dia mitovy hevitra tsara izay dimy rahalahy atao anatin'ny fanoerana sy ireo antoko aza adino fa misy antoko politika izay akoatranay dimy rahalahy koa raha mijery an'io listra ny Tahina Razafinjoelina io nareo izay nanome tanana ihany koa anatiny eo
satria arak'ilay voalazan'ny kandida reny a zay de resy lahatra fa ny resaka fitaovana politika dia amin'ny antoko politika ary fitaizana ao anatin'ny antoko politika no ahafahana manomana olona rapitsy ravakapitsy hoe tantana firenena. Mila rivo-baovao Antananarivo ary mila hovaina ny fitantanana mba hisian'ny fampandrosoana hoy ny filohan'ny antoko MMM. Fa izay ny joroanay atao anaty morala mianaka hitondra ny feon'ny vahoaka avy ny fotony raitany any amin'ny resaka fifidianana be ny tanàna fa tsy voatery akory ny fa rehefa tsy vitan'ny sasany zany dia miezaka ihany zany mitondra ny hevitra eo anatin'ilay izy ary tena izay nandraisanay anjara amin'ny fifidianana be ny tanàna zao fa afiditra ao anatin'ny lalana sarotra ny firenena dia anjarantsika no mijoro tsy rairay avy tsika vahoaka malagasy ray manontolo no mandray fepetra ao anatin'izany fa tsy afaka ny fampiandro fotsiny hoe raha tsy mitarika ny mpanao politika dia tsy andeha zay na hoe miandro olona hafa ankoatra ny mpanao politika hamahana ny olona eto amin'ny firenena. Nany hoe ny fahavononany anohana amin'ny heriny rehetra ny kandida be ny tanàna Taina Razafinjoelina amin'ny fifidianana ao Tanterana ny 12 Desambra 2024 ho avy izao ny antoko malagasy miara-miaingana MMM. Ankoatra azy moa dia anohana sy ampandany ny Roland Ratsiraka kandida be ny tanàna ny Tomasina ihany koa ny MMM. Zay no mahatonga anay ny hoe eto Antananarivo ny kandidana tolotry ny titan-drazana dia tohananay satria izy mirotsaka amin'ny anaran'ny antoko ao Tomasina mitovy amin'izay ihany koa satria izy milatsaka amin'ny anaran'ny antokony ao Tomasina. Satria tsy misy solution miracle, tsy misy solution vetivety ary tsy misy solution hoe zahay aty amin'ny système anticorruption irery ihany no andresy ny kolikoly eto Madagasikara. Taorin'ny atrikasa-paritra nijerena ny marary ny faritra tsirairay amin'ny resaka ady amin'ny kolikoly dia hiroso amin'ny fanatanterana ny dingana faharoa ao anatin'ny phase 2 amin'ny famolavolana ny paikady pirenena vaovao hiadina amin'ny kolikoly ny avy eo anivon'ny CSI na ny comité de pilotage miandraikitra izany. Andry fahatelo ao anatin'ny politique générale de l'État ny resaka fanjakana tsara tantana sy ny ady amin'ny kolikoly. Ary matoa izy andry iray ao anatin'ny andro anankitelo dia misy lanjany lehibe ho an'ny fitondram-panjakana ho an'ny filoham-pirenena ny fanaovana an'ity paikady vaovao ity. Manomboka ny 9 hatramin'ny 13 Oktobra dia hisy ny consultation thématique fakakevitra raha ny fanazavandramatoa Rabenarivo Saondra filoha mitandro ny fahitsiny. Ka anomboka amin'ny 9 Oktobra ka hatramin'ny 23 Oktobra eo saika isan'andro indraindray misy atelier anankiroa mihitsy ao anatin'ny iray andro no hoentintsika hanatsarana ilay paikady pirenena vaovao hiadina amin'ny kolikoly. Ankoatra ny paikady vaovao dia hisy ihany koa ny plan de mise en œuvre hanatanterahana izany arahana fanaraha-maso manokana. Zavatra izay tsy nisy loatra tamin'ny paikady novolavolaina ny taona 2014 raha ny fanazavana. Isan'ny zava-baovao anatin'ity paikady ity ny fijerena manokana ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ny fiantraikan'ny ady amin'ny kolikoly amin'ny vehivavy amin'ny sehatra rehetra. Dia mila amafisina ary ho ataontsika amin'ny stratégie vaovao ny resaka secteur sy ny approche de filière amin'ny fomba mafonjafonja dia zay zany ny consultation thématique anomboka amin'ny herinandro. No amafisina fa ady iarahana ny ady amin'ny kolikoly fa tsy andraikitry ny rafitra natokana ho amin'izany fotsiny. Tanjona noho izany ny hampiditra an-tsehatra ny rehetra ao anatin'ny ady amin'ny kolikoly. Ny volana Desambra 2024 avy izao moa no anolorana ity paikady vaovao ity ka ny Janoary 2024 kosa no tena hanomboka ny fanatanterahana azy. Satria amin'izao fotoana iandalovan'ny FMI eto Madagasikara zao hitantsika fa rehefa manao reporting tsika amin'ny ady amin'ny kolikoly dia saika ny budget ny système anticorruption ihany no voalazany fa tsy jerevana amin'ny fomba akapobeany ny effort rehetrarehetra any amin'ny ministera sy any amin'ny faritra entina hiadina amin'ny kolikoly. Dia misy aspect budgétaire manokana zany izay hiditra ao anatin'io paikady pirenena vaovao io.
Miantso ny fitondram-panjakana izahay amin'ny fepetra izay anireny ny mpamatsy vola amin'ny mety hiakaran'ny vidin'ny solika na mety hiakaran'ny fakturan'ny jirama hoe aza miditra amin'izany ianareo ry mpitondra fanjakana. Miantso ny fanjakana tsy anaiko teren'ny mpamatsy vola ny valabean'ny syndikaly malagasy tany SSM raha ny fanambaran'izy ireo nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa mahavelona te tsy mamasina io maraina io. Mampalahelo ihany fa mbola tsy tanteraka eto izany asa mendrika izany ary isa-taona ny mampalahelo amin'ilay izy dia mihena foana ny fahefa-mividy any mpiasa ka ary miasarotra isan'andro ny tontolo iainan'ny mpiasa ny amin'ny toeram-piasany tsirairay aby any indrindra moa amin'izao vanim-potoana tsisy rano tsisy jiro zao dia tena mahatsiaro fijaliana ny mpiasa malagasy. Hiteraka fidangan'ny vidim-piainana sy olana vaovao eto amin'ny firenena hoy izy ireo mifanekena izany. Miantso ihany koa ny mpiasa na mpiasa-panjakana na mpiasa any amin'ny sehatra tsy miankina raha sanatria ka ho tonga ny fotoana tsy maintsy hanaovana an'izany dia mba sa hijoro tsika hanohitra an'izay fampiakarana an'izay vidin'ny jirama izay raha ohatra ka tsy maintsy handeha amin'izay na ny vidin'ny solika izay.